Klasy tompoko vavy dia ankafaliana indray no itsidihana ny tokantranontsika amin'ny ity aliny 2 janoary 2024 manaraka ny fandarana Resaho Aloha isika izay vokarin ny télévision MBS isaky ny alarobia sy ny zoma toy izao isaorantsika rehetra na ny eto an-toerana ny anany ampitan-dranomasina ny amin'ny fankasitrahana ny izao fandarana arahantsika izao ary hiara-banantsika rehetra ihany koa amin'ity alina ity Fonsoandry Anjato moa no manolotra ny fandarana Gimaksima Ralaisieno miarabanao tompoko Andrenjato Fonson mbola misarika ny sain'ny rehetra manerana an'izao tontolo izao ny fianianana nataon'Andriamatoa Joe Biden izay filohan'ny République Américane fa 2020 tao anatin'ny 420 ora dia efa décret 17 no niraisin'ny lehilahy an-tanana sady amana ny olana anatiny ary ny olana ivelany ihany koa mahakasika firenena maro mahakasika vondrona fikambanana dia tsapa ny amin'ny hoe tsy miandriandry ny olona manomboka zavatra fa avy hatrany dia amperinasa nanova tanteraka ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao eny fa na ny fiainana ara-politika tao États-Unis ary zany dia tena niova tanteraka tao anatin'ny 420 ora inona ny azo ambara satria fantatsika moa hoe raha miresaka ny États-Unis d'Amérique tsika dia firenena anankiray izay efa noentintsika teto ihany 270 taona ny lalam-panorenany nisy amandement ao anelanelan'izay fa tsy niova mihitsy io lalam-panorenana io izay mbola ampiasainy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao inona no azo ambara satria manitikitika ny sain'ny rehetra ny amin'ny hoe raha États-Unis dia tena modely eo amin'ny lafin'ny démocratie eo amin'ny lafin'ny fieritreretana ny fiainam-bahoaka manantitra ny arahaba mahafinaritra tokoa ny mahita ny vaovao ara-politika avy any États-Unis amintsika miteny izao satria samy velom-bolo izao tontolo izao kabaro fotsiny nentin'Andriamatoa Joe Biden izay filolany 2020 dia avy hatrany izao tontolo izao ny velom-bolo hitantaratra any amin'ny bourse zany hoe ny lanja ny toe-karena eran'izao tontolo izao dia nahazo lanja nahazo hery tao anatin'izay 420 ora zay ary ireo partenaire ananan'ny États-Unis manerana an'izao tontolo izao dia samy velom-bolo ny Britannika izay azo lazaina hoe sakaiza tsy mahafoy ny Amerikanina ary indrindra naman'Andriamatoa Joe Biden zany Andriamatoa Boris Johnson izay Premier ministre amperinasa ny Grande-Bretagne amin'izao fotoana izao dia nakasitraka fa tonga ny olon-kendry dia be fanantenana ny vahoaka Anglisy tahaka izany ihany koa ny Alemana tahaka izany ihany koa ny Israeliana fantatritsika fa kitro ifaharan'ny politika ivelan'ny États-Unis ary Andriamatoa Donald Trump moa zany dia nihevitra fa hoe Israely sy États-Unis irery dia afaka miatrika an'izao tontolo izao nefa moa tsy zany no atao hoe enjeu zany hoe tena antom-pisian'ny États-Unis eto ambonin'ny tany satria ny antom-pisian'ny États-Unis eto ambonin'ny tany dia hatrany Japon any amin'ny farany antsinanana indrindra zany ka hatrany amin'ny ilany andrefana indrindra amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia voabangony États-Unis amin'ny fitsipika tokana dia ny fiarahamentana iraisam-pirenena zany izay mandrindra ny fahasarotana mety hitranga eto ambonin'ny tany efa vitatreo ny ady lehibe voalohany sy faharoa tsy misy tsony ny Pearl Harbor faharoa zany hoe ny asa herisetra mety hitranga eo amin'ny Japon sy États-Unis ny Alemana tahaka izany ihany koa ny Italiana zany hoe efa mifanaiky izao tontolo izao fa États-Unis zany no trait d'union fitsipika mampifandray
ny fiarahamoniny iraisam-pirenena amintsika amin'ny teny zao dia ao anatina kabary 20 minitra no andaminan'Andriamatoa Joe Biden izay trade union zay de reo zany fa velombolo zao tontolo zao tena iverina hitandro ny fiarovana ny tontolo iainana ny Amerikanina satria rehefa ny Amerikanina no tsy miditra ao anatin'izay satria zay fanapa-kevitra Andriamatoa Donald Trump dia hosahirana zao tontolo zao de fantatritsika fa be dehibe zany ny fiatraikan'ny fahasamban'ny tontolo iainana sy ny toetrandro teto ambonin'ny tany tao anatin'izay fataony zay ary anisan'ny iaran'izany tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao rehefa miteny zany ny Amerikanina hoe amin'ny alalan'ny président hoe iverina ao anatin'izany fenitra zany zay dia milamina rehefa iverina izy hoe ao anatin'izao fitrangan'ny valanaretina Covid zao dia miresaka izy hoe tena iverina anotrina ny OMS zay na ny fikambanany iraisam-pirenena misahana fahasalamana de fantatritsika fa velombolo zao tontolo zao fa hita tsy ho ela zany ny vahaolana mahomby sady angana mikasika an'ity Covid-19 ity satria tena lara-pamehana ho an'Andriamatoa Joe Biden zany ny vola atotony eo ambony latabatra koa de fantatritsika fa tsy kiresadresaka ohatrany ety amintsika ny zavatra atao tena 1900 milliards de dollars ary zany vola zany dia ny Amerikanina irery eto ambonin'ny tany no afaka manao déplafonnement ny budget ary ny Amerikanina de tena laniny fetra eo amin'ny ambopona ny ambition politika zay hoetiny miatrika ny fanarenana amin'ny fireneny zay tarafina eran'izao tontolo zao tamin'ny alalan'Andriamatoa Joe Biden moa fa tamin'ny alalan'Andriamatoa Donald Trump azafady dia mazava fa ilay gendarme du monde zany de nanao repli sur soi zany hoe nikatona matrano zany na de fa ravara ny rindriny Berlin de nanangana rindriny izy eo anelalelan'ny Meksika dia zay anisan'ilay fepetra 17 ny raisin'Andriamatoa Joe Biden hoe no ravana avetra ravana ny fepetra manilikilika ny any amin'iny Amerika Latina moa zany tena fomba filaza azy fa tafiditra ao zany Amerika Fony sy ny Amerique du Sud zany no tafiditra ao anatin'izay fepetra zay de fantatsika ny zavatra nitrangana andritry ny fotoana ireo olona maro avy any Amerika Atsimo zay nanao tomban-davana tahaka an'ireo afatsika avy any atsimo zany zay tonga eto Antananarivo de zareo ndray nandeha namonjy ny frontieran'ny Meksika zay afahana miditra makany États-Unis de tam'ireny moa zany tena nahatsiravina satria tsy voaja ny zon'olombelona dia misy n'lay séparation le ankizy kely zany tsy mahazo mitambatra amin'ireo ray aman-dreniny na de ny reniny teraka aza zany misy ankizy kely be dehibe zay nosarahan'Andriamatoa Donald Trump tamin'ny ray aman-dreniny zany de zao zany efa tafiditra ao anatin'le fepetra zay hoe regroupement familial fampitambarana ny fianakaviana mpitsaopinenana satria zay ny fitandronan'ny zon'olombelona voalohany dia ilay fireneny lehibe ekeny zao tontolo zao zany manatanteraka an'izany lafiny zany fianatra zany ary filamatra zany ho an'ny firenena madinika tahaka ny Madagasikara ary tsy hoe zavatra miatra fotsiny any États-Unis zany fa tsy maintsy alatsika tahaka zany raha tena tiana zany ny ampandrosan'ity Madagasikara ity de tsy maintsy maharaka an'izany fenitra zany tsika fa raha zany dia vita tanteraka na ny Israelianina aza zay tena azo lazaina hoe tena tsy ho azo iverenana intsony satria zay moa natao hoe continuité de l'État le am'le namindra ny ambasadiny États-Unis nakany a Jerosalema zany avy eo Tel Aviv makany Jerosalema de fantatritsika fa sarotra ho an'Andriamatoa Joe Biden no hembotra amin'izany lafiny zany nefa dia tsy maintsy eo ihany zany ny fandrandrana ny fihavanana ny Proche Moyen-Orient eo amin'ny fomba fandaminana ny rara-palestiniana zany de tsika tsy hoe mpitazapotsiny satria tsika ao anatin'le concert des nations zany hoe ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zany Madagasikara de tsy maintsy manamboatra bika
sy manamboatra vatanao anatin'izay fomba filamatra vaovao zay zany a i Madagasikara amintsika amin'ny teny zao araka an'izany ve tsika dia io fanjakana io no mila mamaly an'izany fa tsy tsika angamba no mamaly an'izany eto fa io fanjakana amin'ny tantana amin'izao fotoana zao zay efa very de very ny légitimité ny fanjakan'Andriamanitra Rajoelina zany resahako very tanteraka ny légitimité satria ny kabary ataony dia tsy mifanaraka ny zavatra tanterahany ary io zavatra ataon'Andriamanitra Joe Biden io tsy hoe resadresahana fotsiny io fa misy suivi ary rehefa manaraka n'ilay fanaraha-maso zany rehefa manaraka n'ilay fanendrena rehetra ataon'Andriamanitra Joe Biden zany ianao dia le olona vifanga rehetra no mandray an-tanana ny raha-pirenena any États-Unis amintsika amin'ny teny zao ny eto Madagasikara moa zany fantatritsika fa ny fanendrena ataon'ny président république na ataony zao fanjakana efa goragora satria misy doublon resahana ary lay doublon resahana eto Madagasikara doublon voaporofo fa nisy zay mantsy ny mahatonga atsika amin'ny teny hoe so tsaratsara amin'Andriamanitra Andry Nirina Rajoelina mitondra fanazavana tsara mazava ary tokony mamorony congrès zany Andriamanitra Andry Nirina Rajoelina zany hoe raha ny assemblée nationale sy ny anteny merapirenena ny sénat vao mijoro amin'izao tsika amin'ny teny zao zany a dia tokony misy ny kabary afatra ataon'Andriamanitra Andry Nirina Rajoelina zay andinihana ny fiainan'ny firenena io kabary afatra io tokony milaza fa atsangana ny commission parlementaire mixte mba ahafahana manazava ny fanadihadiana satria tsy ety mihitsy ny toe-tsain'ny firenena malagasy zany hoe ny vahoaka malagasy manoloana ny ezaka fampandrosoana raha mbola misy alokaloka manelingelina ny toe-tsaina hoentina miatrika ny fampandrosom-pirenena tahaka zany dia zay no mampitombona n'ilay hevitry ny mpanohitra amin'izao fotoana zao ny hevitry ny mpanohitra nge amin'izao tsika amin'ny teny zao dia ny hoe mila tena firenena matotra ny vahoaka malagasy ary zay fahamatoran'ny firenena malagasy zay a tsy hoe io fanjakana amin'izao endriny zao io fa fanjakana zay jery ny ankolafikery rehetra eto Madagasikara jery lavitra ihany jery lavitra vitan'io fanjakana io ve ny hitarika amin'ny firenena satria efa ny fanaikisany Andriamanitra ampabe maso teo anatrehan'ny antoko-mpanohitra rehetra amin'ny ankapobeny Andriamanitra Marc Ravalomanana deuxième manana 2,100,000 voix sy Andriamanitra Erajonary Mampianina manana 8% amin'ny vato zay mametraka mazava fa reo zany ny maro anisy eto Madagasikara fa ikambana anangana fanoherana anoyany fanoherana le fanoherana mantsy hatramin'izay tailan'ny olona mitondra tailan'ny olona mitondra le fanoherana hoe nareo dia alahelteur nareo etsetretsetra zao manaratso-potolo ary hatramin'izao ary io fanjakana eto Madagasikara io dia mbola miditra ao anatin'izany lalao maloto zany hoe mandainga ny mpanohitra za nisan'ny mpanohitra isika nisan'ny mpanohitra ary ny mpanohitra reny efa manomboka amin'ny teny reny ao anatin'ny miara-manonja dia fantatritsika fa tsy misy na iray aza teniteny foana ataon'ny fanoherana amin'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsy nahita fanoherana ohatran'izao fanoherana zao efapolo taona zao no nanaovako politika modely fanoherana anankiray mbola tsy nahita fanoherana ohatr'izao mihitsy ndrenjato ohatran'izay mpanao gazety sady nanao politika dia fantatritsika fa tsy isika zao zany no nda andeha hinana mambolony manoloana ny zavatra tao raha ohatra ka tsy nisy an'Andriamanitra Marc Ravalomanana sy Ery Rajonary Mampianina teo dia efa fantatra fa manaraka ihany koa na dia mbola mangatsitsika kely azy Andriamanitra Roland Ratsiraka tahaka izany ihany koa Mayol sy ny filaharana ara-pomba démocratique zany resahan'irenjato zany dia mazava ny comportement politique raisiko hoe any amin'ny fanoherana zany dia zao ny lalana tsy maintsy izorana amin'izay lafin'izay tsika tsy manaonao politika fatany
satria rehefa tsisy nanohatra intsony andriamatody ideratsiraka tamin'ny vanim-potoana sasany nyverenany teo amin'ny fanjakana dia njoro aho ho mpanohatra tamin'ny nametra-pialana fotsiny zao aho hoe trop c'est trop satria tsy ny toerana mahamaika rehefa manao fanjakana fa ny ahafahana mamily ny fiainan'ny firenena ny ahafahana mijery an'ilay tompontsoa iombonana mijery an'ilay tompontsoa iombonana hoe ahoany ty tompontsoa iombonana ty inona ny tompontsoa iombonana voaka malagasy amin'izao fotoana zao tsy misy na iray aza ateraky ty fanjakana ty na iray aza manomboka hatrany amin'ny fahasalamana dia anarana ka anarana no milaza hoe hôpitaly-mpanjakana io va mandoha vola ianao vao miditra ao amin'ny hôpitaly-mpanjakana io ary ny fanafodiny dia ny hoe aza marary ihany zay sisange no fanafody eto Madagasikara aza marary ihany faharoa manarakaraka an'izany ny fanabeazam-pirenena ny fanabeazam-pirenena nge eto Madagasikara ka voalaza fa hoe misy gratuité ny fampianarana any amin'ny ambaratonga voalohany fa nga misy an'izany eto Madagasikara tompoko ny fanjakana aza mbola mirona ny président république zao mihitsy no milaza hoe hatramin'ny telo volana voalohany ihany no raisan'ny fanjakana tanana le tsy mandoha vola fa rehefa aveo nareo miverina mandoha vola fa fanjakana iny ty fanjakantsika ty takiny ahoana ny fomba hahafahana manatantera-drara eto Madagasikara amina vava atao dia miova eny an-dalana le izy ary tsy hoe miova noho ny zava-misy na noho ny olana ohatra vola nge be dehibe eto Madagasikara tsy anjaran'ny mpanohatra nge no mikaroka amin'ny vola eto Madagasikara ary sady anateran'ny olona vola zany ny fanjakana 1 milliard de dollars tamin'iny Covid-19 iny ary ny président république mihitsy no miteny hoe mbola tsy nisy olona nazo an'izany hoe aide budgétaire zany teto Madagasikara ary ny frantsay izay ilana vaniny ary mikasika ny Ilzé Parsa tonga mitondra 250 millions d'euros latsaka kely hoentina nanotrina nyty fanjakana ty dia ahoana raha zany no fomba atao amin'izany lafiny zany dia ny fanjakana tompoko dia tokony afaka amorony vola eto Madagasikara satria ray apahdimy vola eto Madagasikara ihany nge mivoavory n'io fanjakana io ny olona mba ray apahatelony tamin'ny vanim-potoana rehetra ny fandimby teto Madagasikara ray apahatelony vola fity ray apahdiminy ny voavorin'ity fanjakana ty nefa izy mampandroatra be ny vola eto Madagasikara ny vola eto Madagasikara io nge mandroatra be noho ny tsy fantatra zay ataonyity fanjakana ty fa dia tena misy vola tena mandroatra be eto Madagasikara eto fa tsy fantatra tsy voazava dia miala fotsiny ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-masony atao hoe macroéconomia eto ambony tany ny FMI zany zao izy vo hieritreritra andefapidinika nyty fanjakana ty lazainy olona mandanga montsika tamin'izany hoe iny fa ny FMI mihitsy zao tamin'ity herinandro ty no ny teny hoe zao zay vo hiverina hifampidinika amin'reto fanjakana reto dia tsy vitavitan'izany zany ny raharaha-pirenena fa ny tena atao hoe mpitondra fanjakana dia mitondra n'lay atao hoe mame voninahitra n'lay atao hoe parole donnée ny teny nomeny io zany zava-dehibe io amin'ny fanaovana politika rehefa tsy manaraka ny teny nomena zany ny mpitondra fanjakana dia tsy izy zay faharoa manarakaraka an'izany akoatran'ny Covid-19 zany zay nambarany lehibe ny CSI eto Madagasikara fa lasa ny fanjakana ny atsasany lasa mpitondra fanjakana ny atsasaky ny vola nomeny avy any velany dia tsy hainy manangona ny vola eto Madagasikara dia ny tany amin'ny kere tany atsimo zay mantsy ny tena kitro malemy Madagasikara amin'izao fotoana zao ny kere any atsimo dia fantatritsika fa ny orinasan'ny TGV no mitantana ny fandrandrana ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra Nosy ny association Fity zany sy ny fiarina société fiarina zay an'ny TGV zany any amin'iny Androy Ambovobe Androy iny dia inona ihany ara zany mbola lainga ataontsika ao anatin'le raharaha fa le fanjakana amin'izao fotoana zao dia vaky bao tsy afaka mitondra ny fanjakana intsony ary na mieno an'ireny andriamatoa Joe Biden reny angamba dia tokony mba aprisihany izy mba hieno an'ireny hoe reny no atao hoe mpitondra fanjakana ao anatin'ny 420 ora dia mifafany tanteraka ny atao hoe mpitondra surexité
jerevony fiaraha-mientan'ny any États-Unis tena miara-mientana amin'Andriamatoa Joe Biden sy ny fanamasinana n'izany hoe démocratie miverin-dohany satria saika latsaka ambovoka ny démocratie tany États-Unis ary fantatsika fa tsy mbola nisy ohatran'iny ny fiarovana ny Pentagone ny Capitole zany hoe fobe ny congrès américain any États-Unis io tsy mbola nisy ohatran'iny satria folo eny amin'ny tafika apetraky ny Amerikanina eto amboniny tany niaro azy tamin'iny ary tao anatin'ireo 10,000 miaramila ny ambina ny Capitole io aza de fantatsika fa rehefa tena nataon'ny FBI sy ny CIA ny fanamarinana rehetrrehetra de mbola nisy 230 surexcité nanaovana extraction tao anatin'lay événement satria fantatra fa manana appartenance any amin'le olona surexcité fahaizana mitondra daholo zany ary ny endrika ohatran'izany no tokony apetraky fiaraha-mientana eto Madagasikara tsy zany zao ny zavatra mitranga Guy Maxime Maralaiseana fa ny endriky ny fiarahamonina no lasa taratry ny etaetam-bahoaka pololotra satria ny endriky ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao dia misy mahantra telo tapitrisa eto Madagasikara aza vaiko mantsiny fa misy miteny ny Banque mondiale manao hoe 1,400,000 sika miteny 3 millions satria ny antony ny fanamariana ataon'ny OCDE zany dia misy olona 100,000 aty Afrika mahantra vaovao ary ny projection ny fitombon'ny Madagasikara zany raha ohatra ka amin'ny isan'ny mponina no resahana de fantatsika fa eo amin'ny 30 tapitrisa eo tsika amin'izao fotoana zao eo tsika satria tokony nisy fanasana mponina isataona de raha amin'izay 30 tapitrisa zay zany raha ohatra ka tena mandinika ny fitombom-ponina eto Madagasikara tsika de zay zany tokony izy eo amin'ny 30 tapitrisa eo tsika de fantatsika fa 3 millions zany le andraisana le 1,400,000 mantsy mba elanao anatin'lay mavesatra loatra le 3 millions fa miaina ianao ange de mahatsapa ianao efa mandondomba ravarana tena efa iainana fantrana ary tena iainana io hoe ahoana moa no ahafahan'ny olo-pirenena eto Madagasikara zay ny simigy amin'izao fotoana zao 200,000 ariary zay zany fanjakana raha tsy manaraka an'izany 200,000 ariary zany io président io no miteny an'izay hoe 200,000 ariary ny simigy fa tsy misy manatanteraka an'izany eto Madagasikara manomboka amin'io fanjakana io satria mbola misy olona mandray 7,000 ariary isam-bolana eto Madagasikara retrety any amin'ny CNAPS ary ny olona perinasa rehetrrehetra rehefa manao fanadiadiana ianao reny station d'essence rehetrrehetra reny de fantatsika mbola mikarama ambaniny 10,000 sy ray hetsy ny karama raisiny reny ary amin'izay fotoana zay ary de mbola tsy misy déclaration atao raha reny zany natao hoe statuena olona mba metimety zany raha karama ny resahana satria reny mba manao akanjo mba misy protection manao chaussure de travail manao gants sy ny ohatroatra zany fa tsy misy an'izany eto zany hoe na ireo le goaibe le multinational zay miasa eto Madagasikara raha tsy miditra amin'izany lafin'izany akory de inona raha zany ny endriky le izy zay manam-porofo fa mahantra tena mahantra tsika eto Madagasikara ary ny fiaverako azy mba mahabe fanantenana ity Andriamatoa Joe Biden ity satria rehefa mahay ny mpitondra fanjakana de mahay rehefa niomana mpitondra fanjakana raha jerentsika tsara lay dingana ny Indiana Joe Biden 7 taona efa sénateur efa filolefitra ny fanjakana amerikana ndrenjato ary mampiavaka an'ity Joe Biden ity de miala any amin'ny tanànany mandeha train
fa tsy olona mihevitrevitra na mahazo fanjakana de avy hatrany de tsy maintsy manamboatra vatana miavaka amin'ny rehetra fa tena olom-panjakana ary olona manao politika miainga tamina dingana mazava ny filohan'ny republika atsika moa heritaona ny be ny tanàna fantatritsika zany zay ny tantara ary raha le exercice de la décentralisation no resahana de heritaona ny tanàna le tanàna n'Antananarivo mba be ny tanàna ihany koa ny tena teo aloha mbola mahita hoe mbola tsy tena nahalala sy namakafaka lalina ny olana ara-pitantanana eo anivon'ny vondrom-bahoaka tsy tsara-pahefana tsy tena mbola tena fampikasoka akaiky tamin'ny vahoaka n'Antananarivo fa ino moa no zavatra nitranga ny 2020 zany lesony zany tokony azo tarafo na azo raisina an-tanana ary tokony ohatra mandritry ny fehim-potoana hanaovana politika sy ny vanim-potoana hitenenana fa mpanao politika ary hitondra raha-pitso verenako kely le demokrasia satria États-Unis de tena anisany ataontsika hoe miavaka amin'ny fisaraha-pahefana zany hoe les séparations de pouvoir anankitelo nanohatra ny demokraty nandritry ny efataona niditra mandray an'ilay fitantanana izy indrenjato tamin'ny 20 janoary iny de tonga de manova endrika tanteraka an'ilay lafin'ny politika kapobeny ao amin'ny firenena nanohatra izy ary nanohatra namaivay fa efa niomana izy raha izay no ilazantsika azy satria ao anatin'ny 4 izy de efa mipetraka avokoa ireo tompony andraikitra rehetra tsy niambamby izy zany tsy mitsapatsapa izy zany fa avy hatrany dia ireo lay olona afaka niara-ny asa taminy ary olona nanaraka an'ilay vina sy lay programa noentiny tany amin'ny préliminaire indrenjato raha raisiko ny zava-misy eto amintsika inona ny zavatra nitranga rotontsika izao no mitondra nanohatra Andry Rajoelina nandritra ny 5 taona ny tantana ny Rajoelina Romampianina hitatsika zany na de izy aza nanolotra ny Rajoelina Romampianina no candidat de fantatritsika fa ny heviny sy ny fomba nataony sy ny olony de nanohatra n'izany fitondrana zany tao anatin'ny 5 taona 2 taona teo aoriana mandray fitondrana tsy niomana ary ve zany Andry Rajoelina io zany rehefa vavahantsika ny tantara de fantatritsika fa anisan'ny tsy mitsahatra miketrika ny raharaha politika teto Madagasikara tsika ary tamin'izany fotoana zany de noeverina ny amin'ny hoe andao zay manana chance manana heridzika zany ny sénateur Olivera Kotovaza moa miteny hoe redzika izy fa ny atsika zany hoe heridzika forte chance de mametraka isika ny amin'ny hoe tamin'izany vanim-potoana zany hoe izavy ny force en présence izavy ireo hery andeha hiatrika an'izany fifidianana zany Madagasikara tamin'izany fotoana zany de izay mitranga eto Antananarivo mantsy no mitranga ery Madagasikara mazana zany zay no zavatra misy eto Madagasikara de fantatritsika tamin'izany fotoana zany fa teo zany Andriamatoa Rafalimanana candidat Andriamatoa Marc Rafalimanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina candidat ny candidat tsy miankina izy tamin'izany fotoana tsy miankina izy fa misy hery nanoana misy lobby nanoana azy tamin'izany fotoana zany anisan'izany Andriamatoa Erzora Zafimaleo eo moa ny rom-pihavanana raha teo de fantatritsika fa nanamoramora n'izany fifanantonana zany Andriamatoa Erzora Zafimaleo zay anisan'ny notrontsika betsaka ihany koa tamin'ny fidiran'ny taona zany sehatry ny fanaovana politika zany tany amin'ny taona 3 tany hoany ary Andriamatoa Erzora Zafimaleo efa nanandrana tamin'izany hoe nanosika ny bodo mba ho ben'ny tanàna teto Antananarivo de fa fantatra zany fa misy rajeunissement na classe politique antiny ny zokobe Erzora Zafimaleo atao tamin'izany fotoana zany zareo moa no nitondra an'le hoe fomba fanaovana politika vaovao
etika mametraka ny etika alaméricaine aloha zany rehefa manao politika hoe tena miseho hoe tena mahavita sy ny etsetretsetra miaraka amina programme tondra hevitra mitombona de rentirenty tsara miaraka amina budget de propagande tena matevina sy ny ohatroatra zany de fantatsika fa tsy nandeha zany satria campagne l'américaine campagne l'américaine de fantatsika fa izy ihany no nyteny hoe aleo manao moralisation sy mametraka etika eo amin'ny fomba fanaovanao politika satria sarotra be le manao politika arabola tsy mifanojo amin'ny fomba fisainana malagasy ary nanimba ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara zay méthode nentina Andriamatoa Sur Mbs de namorony izy zany efa fantatra ny hoe Andriamatoa Rajoelina no lano be ny tanàna tamin'izany fotoana zany satria hatrany amin'ireo le université privé tany amin'ny université de Madagascar ny sampana efa nisy sondage nalefa tataka zany zay nataony ny leader fanilo tamin'izany fotoana zany de efa ohatrany hoe mitrotro an'Andriamatoa Rajoelina na io Rajoelina io ary nge tsy nanaiky tamin'izany fotoana zany hoe anao an'le candidature satria fantany fa hoe tsy ho vitan'le manao politika fa niezaka ihany zahay niandigue hoe manahoana nareo tamin'Andriamatoa Rafahalmanana inona ny tokony fanampiana ahoana ny fomba fa eo moa le amin'ny fomba fanaovana politika le mifanilikilika sy ny etsetretsetra dia nitaty amin'ny ilan'ny Andry Rajoelina moa tamin'izany fotoana zany reo rafozan'ireo sy ny etsetretsetra no mifanantona tamin'ny hoe fomba ahafahana manatanteraka ny raharaha de ny olona rehetra ny olona ny tena nreseko lahatra tamin'izany fotoana zany manandafy rakotondriny satria araky ny efa ndraisahantsika teto hoe inona moa ny MFM ny MFM ange tompony hevitra ny MFM no zany tsy azo lavina zany hoe natraikefa ara-politika atao maso voatoto tany fa tao amin'ny tranon'Andriamatoa manandafy rakotondrina ny tenako de nyteny nandresy lahatra andaotsika mba hiankadre rasina mpanao politika vaovao de ity be ny tanàna tokony ho lany ity Andriamatoa Nirina Rajoelina kanjo moa zany tsy resy lahatra mihitsy izy fa nandeha ny azy efa foto-kevitra zany le hoe anohana marika Ravalmanana de zay olony marika Ravalmanana zany no automatika ho toanana tamin'izany fotoana zany de fantaritsika ny tantara fa zato isan-jato Andriamatoa Andry Rajoelina tao Befilo Andriamatoa manandafy rakotondrina ao Befilo no mipetraka dikan'izany zany na resiko lahatra izy na izy tsy mifidy de misy na izy mifidy an'Andriamatoa Andry Rajoelina de resy lahatra izy zany na izy tsy mifidy de anjaratsika no manao an'le fanadidina teoriana hoe ahoana moa zany midikany zany na de tsy mifidy anao aza zany na tsy nanolo tanana aminao mivantana ary Andriamatoa manandafy rakotondrina de ny olona rehetra manodidina anao tokony efa nanao plateforme de soutien politique atao aoriana tao mba nanolo tanana n'Andriamatoa manandafy rakotondrina hoe aty ny lalana ahoana ny fomba ahafahana fa misy ohatrohatr'izao sy ny zay nange le lecture politique fa tsy misy lecture politique mihitsy zany atao fa de lany zay de andeha de tadidio fa vao nandeha 7 volana angamba na 5 volana ny fanjakan'Andriamatoa ny fitantanan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny mairie za moa tamin'izany fotoana zany nanao verrouillage n'le voka-pifidianana de milatsinainy anao ny raisina fa tsy mitranga mihitsy zay latsinainy zay mandraky ty ny androany fa ny Andriamatoa Erzorafy maleo no niteny tamiko tamin'izany fotoana zany hoe aiza ny lalana rindrina zay moa fomba firesany amiko de tsy tovizana mihitsy moa nyresaka tamin'izany satria samy manana ny fomba fijeriny ny raharaha politika eo amin'ny fomba fanaovana ity asa très noble asa masina tena très noble asa fanaovana politika ity de tonga zany ry Zakizaidra tamin'izany fotoana zany Zakizavy Mahova nresaka hoe fa ndrainjato fotrany tena misatra nge ty raharaha ty inona ny tokony atao de zao noteniko tamin'izany fotoana zany hoe aza saina manao gestion de la ville io rangaha io fa say va manao politika am'izay io fa raha va manao gestion de la ville io de tsy tafavoaka mihitsy satria ny fahefana mpanatanteraka ny amin'Andriamatoa marika Ravalmanana
zay aneny nanaovana an'le mouvement tamin'izany fotoana zany ary lay hoe manao politika tokony farafaratsiny mba miverina taty amindrindrenjato zany nanao hoe inona ary zay lalan'izay na miverina tany amin'ny herzo hoe zao ka eo zany le taitay homamenaka rehefa manao raharaha mila mitombona tsara rehefa manao politika eto Madagasikara indrindra eto Madagasikara zany ohatr'izao toetra anana ny Joe Biden zao tena olona milamina tsara zany eo amin'ny fomba fanaovana ny raharaha de sarotra be no hiteny hoe aomby Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina am'izao izy président ny république zao raha ny zavatra rehetrarehetra efa raha nidingana nalehany nidingana nalehany satria nidingana nalehany nge rakorsi daholo zany hoe lala magnitsy daholo ny nalehany amin'ny andro ririniny zany mety hoy ny tolo malagasy fa amin'ny fahavaratra tsy mety zao vanim-potoana iainan'ny Madagasikara zao nge ka oranandro tsy akijanona zany hoe fahavaratra rano fahasaranam-bahoaka zany no atao hoe fanaovana politika de tena fahavaratra sahirana mandavanandro eto Madagasikara ny dikany zany a tsy maintsy ianao zany a mijery ny tontolo akapobeny mitombona amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de tsy io zany no atao hoe anao hitsin-dalana eny hoe za teo président république za fa endry be nandritry ny efataona efa mba nahandro efataona raha zany fa tsy hoe ny andro 5 taona de lasa nanozongozona kely am'le zavatra anankiray tena kitro malemin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nge de niezaka ny saika hikitika ny lalam-panorenany ny janvier 2018 saika hikitika lalam-panorenana de nararotiny olona tamin'iny saika amoaka lalàna maromaro ahafahana hiatrika an'le 2018 taom-pifidianana de hiteo ny najobo azy de Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no fantaritsika fa olona montomontony eo amin'ny fomba fanaovana politika de tsy tena mila gidragidra loatra zany a de inona ndeha tamin'ny fiaraha-mitantana iny de zay io tantaran'ny firenena io ary fantaritsika fa raha am'izao endriny zao ny hitsitsin-dalana rehetra nataon'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina hoe za apiditra fitaovam-piadiana melohan'ny fotoana mahery vaika raha doublon tsy maintsy mahazo ministeran'ny atitany sy ny premier ministre melohan'ny fifidianana azo ny dolo iny zany rehetrrehetra zany fa saingy zao tsy mitera-boka-tso ho an'ny fiainan'ny firenena zay nge le atao hoe manao politika tsy miteraka fitoniana misy retombé ve misy azony olona tatazana ve de mba mivadika ho mofomana mba entin'ny mamelombelona ny ainy ny zavatra rehetra nentinao rotony anao zany zao de efa tsy tafavoaka ary io tsy ho tafavoaka satria tsy afaka manao recul manoloana ny raharaha-pirenena satria mila mahafantatra ny raharaha-pirenena vo afaka mitantana ny raharaha-pirenena fa tsy hoe taitay homamenako eo ianao de enao zany ny lasa président ny république marina zany fa mbola tsy miteny angeny olona zao am'le doublon fa doublon io nga amelan'ny olona tsony efa manomboka miteny moa zany fa nga io hitsin-dalana nataony rehetra io anaiky an'izany ny olona ary tsy ny olona eto Madagasikara rehetra tsony no miteny azy fa efa miteny hatrany amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mahafantatra nge ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny zava-misy eto Madagasikara de zay mahabloqué ny hitsin-dalana zay ataon'ny filohan'ny république fa teneniko ny filohan'ny république satria tsy misy fusible tsony nge Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina am'izao fotoana zao hoe mialaala avokoa ny mialan'ny olona raha ny fomba fitodian-damosina ataon'ny any anivon'ny fanjakana ny any anivon'ny mpiara-mitolona amindrareo amin'io fanjakana io fa be de be maro ny fimenomenonana maro ny mpanohitra moa etsy-akilany de mazava ny fomba fijerina raha-pirenena amin'ny ankapobeny momba ny fanoherana eto Madagasikara zany ve no mahatonga n'le hoe ny satany mpanohatra aza eto Madagasikara amin'ny resaka demokrasia foantsika atreto de to nandamoka satria tsy mety tonga amin'izay dingan'izay tsika amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara hoe misy ny mitondra de misy ny fanoherana tsy maintsy misy ny fifandimbiasa mpitantanana ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena mbola tsy mety anaiky an'izay ve ny mpanao politika
raha ny famakafakana ataontsika de tena izay mihitsy ny zava-mitranga aloha am'izao tsika miteny zao satria sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy tsika teo anivony fanoherina de mba nieritreritra ny amin'ny hoe andeha araky ny tokony izy eo anatin'izay rotaona ny tantanan'izay raha reo lay promesy présidentielle be de be ty taony ty ara moa de mbola fantatritsika ny amin'ny hoe tsy mbola teraka loatra eto ny PEM noho ny izao tena misamboara vara tanteraka izao ny raharaha ndrenjato inona ahoana ny voatsika am'izao satria hita nefa tsy mahomby ary tena tsy mahomby lay fanjakana ho atsika fanoherana tsika moa no mitondra hevitra maro samihafa manoloana ny tsy fitezan-draharaha amintsika miteny zao fa vaolana satria tsika ny teny foana nombenombeny amin'ny hoe mpitondra am'izao fotoana zao moa manamafina amin'ny tsy mandeha makany amin'ny tokony andehany amin'ny fanokanam-panjakana ntsony ny fanoherana sy ny lalao politika eto Madagasikara raha zao zava-mitranga zao ve tsy ho any am'izany any tsika fantatsika fa misy ny atao hoe jurisprudence zany hoe ny zavatra efa nitranga na teto toerana na tany velany de tokony ho falatahaka amina situation de crise ohatran'izao Madagasikara aloha tsorona fa ao anaty crise tsika am'izao fotoana zao de fantatsika fa tsy misy olona iray tamin'ny Frantsa na ny général de Gaulle aza tsy nanana ny traikefa na nanana andriamantoa François Mitterrand teo am'izany fitantanana ny République Française zany sy teo anivon'ny fiainan'izao tontolo zao 30 taona koa andriamantoa François Mitterrand de efa nanana andraikitra ministra talohan'izany moa izy efa fantaritsika ny dingana netiny ny fampandrosoana ny la France ary tsy nisy naresy azy ny mpanao politika zay tena nilaza azy ho vifanga na de efa tena hoe marary azy voan'ny cancer nandritry ny 7 taona andriamantoa François Mitterrand fa tena nandrasany mihitsy navokony ny tontondriny de niatrika ny fampandrosoana ny firenena izy mandrapikipy masony ary fantatsika fa izy no nanendro hoe izy ara no andimby ahy eto amin'ny fanjakana de miadiny tao amin'ny parti socialiste tamin'izany fotoana zany Jospin no nitarika ny raharaha Rocard nanana ny aile anankiray tena enjakenja na tao anatin'izany Fabius sy ohatrohatra zany raha ny tena marina zany tokony ao anatin'ny parti socialiste satria efa tena fantatra fa tena Mitterrand no mandidy ny raha fisehoan'ny raharaha zany fa tsy hoe no izy manana ny fahefana de afaka hoe andrindra hoe ibaiko hoe tsy maintsy tsy isy baiko fa tena expérience politique lay toerana nisy azy mihitsy expérience politique nanao cohabitation indroa andriamantoa François Mitterrand ny voalohany ny rahany tamin'ny Jacques Chirac premier ministre andriamantoa Jacques Chirac ny faharoa Edouard Balladur fa narebirebiny mihitsy reo rehetrarehetra zao nazakazaka be tinaina be mihitsy zaka be avany any Japon de hoe za koa premier ministre la France ty Mitterrand efa misolo tena amin'ny firenena diplomatie ny resahany tsisy idiran'ny premier ministre mihitsy raha ohatra ministère de souveraineté napetrany fotsiny anao conférence de presse io koa zany andriamantoa Jacques Chirac tena mazava ny tena firenena tokana ny président ny mandindy ny souveraineté monsieur le premier ministre tapitra tena tapitra ny tableau ny Jacques Chirac resy moramora foana any anatin'ny fiodinana faharoa ary raha tonga ny jereny Jospin tena andefy niveau Fabius mbola tsy mahazaka baolina fa mbola tanloatra Rocard plutôt droite tsy de tena mety amin'ny loatra zany fa avy hatrany izy dia niresaka tamin'andriamantoa Jacques Chirac ianao ary no atao izy fa apetraky tsika Balladur ny olona rehetra tamin'izany de efa niteny fa Balladur no izy ny ministre Sarkozy raha tamin'izany fotoana zany de efa tena nositra amin'ny Balladur hoe lasanay io etsetra miaraka amin'ny enjana tao anatin'ny atokakavanana tany Frantsa tamin'izany fotoana zany
fa napetraky Mitterrand fotsiny eo anatin'ny fanokanana ny mairie de la France mairie de Paris io zany asainy mipetraka teo ambany teo fisy Jacques Chirac nandeha niteteny barao tany ambony tany adiny ray nasainy jajirika tao le baladur Sur Mbs retsetretsetra tonga de fa fantatra fa hoe Jacques Chirac no mandimby azy eo am'izany raha zany hitanao fa tena izy mandrindra n'le baolina de le toetsaina any anivony efa tsara tantana le tsara tefy tany am'le toetsaina frantsay zany fa io zany ny dauphin présumé zay andimby n'Andriamatoa François Mitterrand de tena misaotra mihitsy zakabe tam'izany fotoan'izany tena misaotra etsetra de fantatsika fa raha ny tena marina zany tokony namalibony tanotra an'izay zany Andriamatoa Jacques Chirac eo amin'ny fomba fanatanterahana ny raharaha fa tonga de fantatra hoe Sarkozy tia efa namadika ary tsy maintsy mbola amadika ary tsy maty voalava kibo manoloana ny Andriamatoa Jacques Chirac de hitanao fa natosiny moramora fotsiny ray i François Hollande andeha hiditra makany amin'ilay magistrature suprême de zany ny olona ny fomba fanaovana politika fa tsy hoe manao hitsin-dalana fotsiny rehefa manao raha zany de tsy maintsy miteraka crise ary eto zany tsy hoe manozina ny fitondram-panjakana fa nahoaiza zany Andriamatoa Andry Rajoelina za tsy tima za tsy fa le logika politika no apetraka Andriamatoa Marc Ravalomanana no constitutionnel lehibe ny mpanohatra dia nahoaiza raha vao tsy mifampidinika amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany io président Andry Nirina Rajoelina io vita momba azy satria ny feo eno am'izao tsika miteny zao de mikorotana mihitsy ny état-major politika any IRD na ny mpanohana azy ny IRD zany moa tsy fantatry ny tena dikan'le IRD mapara isika rehetra manohana ny Andry Rajoelina ny dikan'izany raha atao raccourci zany de tsotra hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina irma zany ny dikan'izany fa io moa ny atsika eto hafahafa be satria ny raharaha ny tokantrano mifangaro amin'ny raharaha politika de sao de hoe le ministre Irma ve zany sa le député Irma de manjary lasa misy connotation politique tena pathétique intime de manjary lasa problema zany eo am'le fomba fanaovana de lasa mamoromorona zany IRK IRD na izany fotsiny aza zany de fa afatarana ara-politique fa brouillon ny fanjakana hoentin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de tsika no mandinika an'le fomba fanaovana politika eto Madagasikara averiko indray mandeha zany fa raha vao tsy miresaka amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy Andriamatoa Ratsiraka zany satria mantsy zay ny sary hita zany zao tsy miteny an'izany ny président république tsy miteny an'izany ny pomba ny IRD fa ny zavamisy de fa mahafantatra fa Andriamatoa Didier Ratsiraka zany ny kitro ifaharan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina voalohany indrindra aloha tany amin'ny tolona 2024 de zao no tenin'ny président Ratsiraka tam'izany je réclame la paternité de la lutte ahoana no ahafahana olon-dehibe président lehibe nge zany président Didier Ratsiraka zany tsy olona manao isin-dalana zany tsy zany hoe izy ny nanao an'iny tolona iny de rehefa jerenao zany reto satellite rehetra manodidina n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina reto de fantatritsika fa Rina Rakotomanga olona akaiky de akaiky an'Andriamatoa Tantely Andrianarivo ary Tantely Andrianarivo noeritreretin'ny président Ratsiraka dauphin zany hoe olona andimby azy eo anatin'ny fitantanana ny firenena fa saingy Andriamatoa Tantely Andrianarivo raha mifeo eno zany de hoe tena efa tena mialy izy hoe tsy anao tsony raha politika noho ny reny mantsy olona cartésien be olona mahitsy carré be de sarotrano miditra ao anatin'izao politicienne eto Madagasikara zao de zay zany io zavatra mitranga eto Madagasikara io amintsika miteny zao de matoa zany ilay 91-011 ny raisin'Andriamatoa Andry Rajoelina de ny tanan'Andriamatoa Didier Ratsiraka zany nanolotra n'iny tao zany hoe Andriamatoa Didier Ratsiraka dia miezaka hatrany zany mitady an'izay savony historique savon historique tsy hoe savant
fa savon historique zany hoe oentina le savony manadio vatana rehefa nanao ny nationalisation à outrance andre matody ideratsiraka vao niakatra teo amin'ny fitondrana tamin'ny 5 anisan'ny zany ny banque frantsay dia izy ny namerina ny banque frantsay teo ampelatana amin'ny frantsay tamin'ny fiverenany tamin'ny 7 ary ny tenako député tamin'izany a zaho ireriny no miteny tao amin'ny assemblée nationale hoe azafady tompoko fa maninona no tsetsemana vola ny banque d'état malagasy averina ho any amin'ny banque d'état frantsay a nefa privatisation ny anarany tsisy samiteny raha ohatra ka indemnisation de lazao mazava indemnisation 333 milliards de francs tam'izany fotoana zany FMG tam'izany fotoana zany un franc français tam'izany a 1000 francs malagasy 1050 de ndikan'izany zany 33 milliards zany de francs 33 millions de francs volany zany fa maninontsika ny andeha hitrotro ny banque frantsay raha tsy misy dikany tam'izany fotoana zany satria de pardon historique 33 millions francs français satria misy tena excuse historique ndedavin'ny président ratsiraka tam'izany tsy te ilavaniny tsony izy fa de zay zany ary am'izao fotoana zao de andriamatoa andrinirina rajoelona ny manala n'andriamatoa dide ratsiraka tam'ilay diso raha ny diso satria io 91 io no niteraka ny diso de mbola alay raha diso no entina amany olona ny 24 amany olona ny 24 zay problématique politique no oentina mamany exception sanitaire teto Madagasikara zany le zavatra tsy le endriky le fitatana de tsy misy olona manao an'le coaching politique mihitsy zany orinao fa de manao fahoany ary samy hevitra ny olona fa azo anjara toerana lehibe ao anatin'iny Sénat iny ny président dideratsiraka Jean-André Andriamantsara zany ny mahazo toerana ao anatin'io a niteraka fiantanana ve zany a everiko fa afaka maly an'izany ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana eo amin'ny fomba fandehan-draharaha andriamatoa herinena razafy mahifa ve de niteraka fitonina ara-politika ve zany fiantanana ara-politika everiko fa tsy zany ny zavatra manao antsoavy kosa manao antsoavy ny filohan'ny antemeran-olona hoe le vaovao io zany ny hoe ny fitondram-panjakana de misokatra amin'ny mpanohitra ny amin'ny anarenana n'ity fireneny ity eny ka zay le atao hoe le verbe sy le acte le verbe nge arahana acte fa raha ohatra ka anao verbe foana ianao isaky ny mihetsika zany a de zany le fandrebirebeny araky fomba firesaky manandafy moa zany aza mifandrebirepozy manandafy zay de anjaratsika zany no mijery ny fanohizana ny raharaha hoe tsika ty ve tena ho tafavoaka io fanjakana io sa tsy tafavoaka de tsotra ny tenyrenjato raha ohatra ka tsy manantona ny marika ravalomana io président ny république io manantona hoa de tsy tafavoaka io raha mbola manesoneso an'ny fanoerana zay tarihan'andriamatoa marika ravalomana io fanjakana io a de tsy tafavoaka tanteraka izy satria doublon nge mango fotsiny doublon raha ifandritana izy raha satria mango fotsiny eo ny génocide zany moa ny filazantsika sa raha marina zany tuerie le izy misy classification hafa fa de zay ny lazantsika azy satria olona tsy manana fitaovam-pidina tsy misy inona no tofirinao de ny raha anankiray a mikasika ny covid-19 zany hoe tena mitsabaka ao anatiny kesym-panjakana misy vola nomena misy vola indramina de mbola ny atsasany manila de makany anao ara le zavatra de ahoana ny olona no anaikinaiky fotsiny an'izany raha zany a de samy mandiniky tsika menakavy zay indrindra ndrenjato zany ataontsika hoe fitantanana ara-politika zany moa no mamany fitantanana ara-sosialy ary économique ary lesona tokony tsoahana manoloana ny firenena hafa ny velany raisitsika ohatra teo a ny firenena amerikanina dia miresaky tsika ny firenena frantsay raha le olona voataontsika rehetra teo de olona nandeha
nisy dingana ara-politika mazava ny angatana fitantanana tanàna solombavam-bahoaka zay vao tonga ho ministra zay vao tonga ho prime ministre zay vao tonga ho filohan'ny republique verenao kely ngaga anatiny indrenjato nanaitra moa tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia teo ny makasika ny Jirama vao marina ny tsika moa de nanao ny fanadihadiana fa misy ny arivo lavitrisy ariary zay omena ny Jirama 1000 milliards ariary omena ny Jirama nisy ny facture zay niopapana tamin'ity volana janoary ty de nanao fanamariana zany ny filan-kevitry ny ministra ny makasika na mefem-potoana mihitsy hoe 7 ora de tsy maintsy ahitsy ny Jirama ity fisondrotana tapoka tsy ny fampiarana ho izy tao anatin'ny fandraisana fanapa-kevitra ho an'ny mpanjifa malagasy zany namaly moa ny tale général ny Jirama vonjy Andriamanga ny hoe teniny tao anatin'ny gazety anankiray de hoe la Jirama accuse des erreurs de calcul de hoe erreur de calcul zany ity raha zay mipotra tapoka ity de nanaitra ny mpanara-baovao rehetra nanaitra ny mpanjifany amin'ny hoe fa inona ihany ty olan Jirama ty ny rano efa omenanay tsy tonga volana ny jiro délestage fahatapahana ara-teknika olana goavana sedrain'ny isam-batan'olona isa tokatrano ny raharaha Jirama tsika moa teto efa nitondra momba ny famakafakana ataotsika ny amin'ny lafiny rano ny amin'ny lafiny électricité raha jerena ny lalàna 98 032 zay makasika ny réforme natao tam'izany fotoana zany momba ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ndrenjato de tsapa hoe ny taona 7 ka hatramin'ny taona 1 tsika miteny zao zany fa zany hoe ny taona 7 ka hatramin'ny 1 tao anatin'ny fotoana tetezamita de tena nitotongana tanteraka ny fitantanana ny Jirama de hatramin'ny masinandro tsika miresaka zao zany dia tsy tafavoaka mihitsy lay fanarenana ny Jirama na eo amin'ny lafiny famokarana na eo amin'ny lafiny fitsinjarana ny herinaratra na eo amin'ny lafiny rano io ndray zany zao ny zavatra mitranga hoe erreur de calcul mariana moa fa vonjy Andriamanga de fa ministre ny énergie no izy io lasa tale général am'izao tsika miteny zao io vao tsikaritra ary efa noetitsika teto de ny hoe zay ve ny tena fototry ny olana de ny hoe Jirama omena 1000 milliards de tokony lamindamina ny raha sa tena fanarenana tanteraka an'ity orinasa malagasy ty zay mariatsika hoe raha io lalàna io dia concessionnaire ny Jirama magaga nefa de concessionnaire mitsinjara ihany ny herinaratra ka ny électricité ny resahany misy mpamokatra zay na ny contrat de concession ny hatreto nikaroka ihany fa tsy mahita contrat de concession makasika ny famokarana raha izy koatra ny Jovena raha izy koatra ny Henri Fraise tsy mahita contrat de concession zany makasika andreo famokarandreo ireo nefa no mivarotra ny herinaratra amin'ny Jirama zay mahatonga ny Jirama miditra ao anaty fatiantoka no ity profony ty subvention 1000 milliards ty zany ndrenjata ahoana satria tsika moa dia mipetraka eo amin'ny toerany vahoaka malagasy marary am'izao fotoana zao raha ity raha ty ve tsy efa mandeha makany amin'ny fametram-pialana ny tale général ny Jirama zay aloha zany no pratika farany tsotra indrindra rehefa misy fahadisoana be vavotro zao ny subvention zany dia misy contrat io ary Banque mondiale no misinterfere ao anatin'ilay contrat zany manery ny fanjakana tsy anapaka ny contrat io de angamba mety ho azo leferany zany satria tsy hitany vahoaka andavanandro ny kapay tsy hitafery zany fa ity le hoe erreur de calcul ty mangalatra nge zany ny Jirama ny dikan'izany
raha ny tena marina zany ny vaoaka tokony efa milatsaka an-dalambe daholo am'izao tsika miteny zao ny mpanjifa zany mpanjifa ny jirama zany tokony efa milatsaka an-dalambe hoe ahoana tokoa moa no apeten'izany fomba fanaovana calcul mbola ho apta ve zany hoe mbola anana fahefana ve io jirama io andeha anangom-bolan'olona amintsika miteny zao zany hoe zoan'ny olona zany a no migrevy manoloana ny fanefana ny vidinjiro sy ny vidin-drano eto Madagasikara fa erreur de calcul ahoana rangatino no afahana zavatra tena tsy possible zany fa tena tokony tonga de mirotsaka an-dalambe fotsiny zao ny vahoaka malagasy a zay voakasika ity raharaha ty satria tena mangalatra eo an-damosiny zany a ny orinasa jirama sady tsy bety fotsiny le DG ny jirama zany hoe ataonareo anatin'ny 48 heures io tokony fampiarahana fa ahoana ny remboursement-ny olona ahoana zany ny fomba andrindran'ny olona ny hoe inona ny compterie io ataonareo io inona ny tena problema zany raha eto Madagasikara tena tsy tafavoaka io fanjakana io tena problema momba ny fanjakana io tsy resaka an'izany resahanao zany fa zany moa zany discussion technique sy ny etsetratsetra aninivin'ny assemblée nationale ny tokony mandinika azy raha le lalana tamin'ny 7 ny resahana fa ty zany tena tonga de tena affaire sociale ary affaire sociale miditra makany amina fanambakana vahoaka de ny dikany ny vahoaka ny tompomarika am'izany fa tsy misy idirany hoe gouvernement sy ny etsetra tena voadingana tanteraka ny gouvernement am'izany fa soa ihany fa endry ny vahoaka malagasy de tsy miditra am'izany hoe andeha higrevy andeha anao an'izao sy ny etsetra sady tsy misy manoro koa hoe tsisy manoro ange mivahoaka malagasy hoe rehefa ohatran'izany ange no izy de manao grevy zany grevy tsy manao tsy anonga-panjakana tsy etsetretsetra fa migrevy manao hoe zay tsy andohany volo io de miahaka eo zany ny jirama am'izay lafin'izay de raha miahaka raha ny jirama inona ny zavatra hitrangy eto amin'ity Madagasikara ty anaikan'izany ve retsy le mpivarotra herinaratra am'jirama io raha vao tsy volo kely ny volany de tonga izy defa miala stominy azany groupeny zany ange ny zavatra mitranga amintsika miteny zao hoe reo afaka manao chantage ary efa niteny mihitsy ary reo tamin'ny vanim-potoana sasany hoe rehefa zany no izy de stominay ary nenay ny fanananay a de eo nareo sy mivahoaka malagasy tsy misy olona diso am'izany niza tsy le DG ny jirama akory ary ny diso am'izany fa mifanjakana ny diso am'izany de zay antony rotona mbola tsy misy fanarina de zay antony zay no antony tena tsy maintsy anatonany io fanjakana io ny fanoherany zany ange mazava be zany tsy hoe ny fanoherana no mitaky iona aminy fa raha ohatra ka tena manam-pahendrena zany ny fanjakana de miala izy aloha zay ny tena zavatra mamine fitoerana io nga ialo zany fa tokony ny fanjakana mihitsy ny mandeha manantona ny mpanohatra hoe inona ary ny tokony atao manoloana ny tiraraha ty de manantona n'Andriamatoa Marikaravalmanana izy zany ange no atao hoe consultation politique fa nga zany ataotao fotsiny eo amin'ny fenitra fanaovana politika hoe zay mpitondra de tsy miresaka amin'izanizy zay fa zay zao no eto averiky indray mandeha vitsy anisy nareo am'izao fotoana zao ary vao profo aratare mariky zany no ny raharaha doublon mbola misy raharaha doublon de raha ohatra zany ka le raharaha doublon de mazava be ny tatitra nataon'ny sénat eo aloha zany am'le commission d'enquête fa nareo no nanao an'ilay fangalaram-bato teo amin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramintsika miteny zao de mandray andraikitsy nareo hoe nga zany mahamenatra tsy mahamenatra nge zany eo amin'ny fomba fanaovana politika mba tsy hamono vahoaka ohatr'izao nareo satria tena mamono vahoaka nge zao ataon'ny fanjakana zao hoe ny karama zao androany mbola tsy positionné akory karaha mampiasa mpanjakana nidikan'izay zany a efa makany amin'le resakitsika hoe misy cessation de paiement io ary matoa zany tsy voalohany karama volana janvier ohatran'izao ny expérience ampiasa mpanjakana ty miresaky ty a de mazava fa nisy olona nakavola be tao amin'ny fanjakana io nentina nanaovanjavatra akoatra ny filana maika eto Madagasikara
dia ny raharaha sosialy ny voalohany am'izany ny andraikitra mifanjakana de ny karaha mampiasa de mila manazava ny fanjakana hoe inony ty zavatra ataonareo zay indrindra ndrenjato satria fantatritsika moa zany fa de zany rehetra zany tokoa no zavatra mitranga am'zaontsika miteny zao amin'ny fiainam-pirenena misy ihany ny raharaha momba ny tsy fandriampahalemana zay nataitra maro tokoa tao bongolava atao tamin'ny farany herinandro iny nisy ihany koa ny tany be fotaka momba na ady tany ary ny tena le tao bongolava moa zany de nafatry zavosambatra ilay olona vovono zay nisy ihany ny fanambarana nataon'ny komande fa hatreto dia tsy zay ny filazany fianakaviana mahakasika an'izany raharaha zany maty novonoina mihitsy ity rangahy ity raha ny raharaha dia avy any melaka izy io no niakatra tao bongolava kanefa dia zay novonoina zay nysamborona moa no heverina fa hoe dahalo de ngamo ny dahalo de hoentina indray mandeha miala n'ilay toerana anaovana amin'ny famitorana de maty rapitso de mba manaitra ihany zany rehetra zany zany ny zavatra mitranga amin'ny akapobeny resantsika zany satria tena tafiditra ao anatin'ny fiainam-pirenena zay indray ngama no amaranantsika ny fotoanan'io ndrenjato isaorantsika raha rehetra naharitra nanaraka ny fandarana tamin'ity ality manome fotoanatsika indray amin'ny herinandro vaovao io mandra-piona ndrenjato vonjao veloma daboka